Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Rehefa mitranga amintsika ny fahadisom-panantenana, ny ratram-po, dia izao matetika no mivoaka ny vavantsika. Leo miaina zaho anefa soroy ary esory eo amin'ny vavanao, tsy ho tonononao akory izany hoe leo miaina izany, fa miaina ampahazotoana feno, mitsikila landava ary miomeheza rehefa misy fotoana azonao anaovana izany. Eny fa na dia mety tsy hisy antony loatra aza. Mitiava tsy misy takalony, aza miandro tiavina vao afaka mitie. Rehefa manao zavatra iray ianao dia mametra tanjona mandrakariva, na inona izany na inona. Miainoa amin'ny fonao rehetra, ary aza manao andolo-po fa mahaiza mamela heloka. Ary ny lehibe indrindra dia apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha toa ka dia hiaina amin'ny mpifaliana ianao. Mifalia amin'i Jehovah ary ravoravoy ianareo olo-marina, ary mioby ianareo mahitsy fo rehetra. Salamo 2:30. Amen. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Anterina mandrakariva ny fiarabana ho mampirarian-tsoa, indrindraindrindra ho anao izay mpiaino sy mpanaraka izao onjam-peo sy izao fandarana izao, ary mirary soa anao indrindraindrindra ihany koa eo ampanarahana izany fandarana izany. Ny namanao Lantormisa Joely no mitafa aminao, ny namana Naritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity an'io tsika dia resaka ny atao hoe vina na faniriana. Ahoana no fametraka izany vina sy faniriana izany, ary inona marina moa izany atao hoe vina sy faniriana izany. Ny faniriana na ny vina dia sary mazava ao an-tsaina, izany hoe ianao ihany no mamorona azy ao an-tsainao ao, izay miteraka famoronana hita maso. Sarya sy fehi-kevitra na lazaina hoe raisonnement miainga avao amin'ny faritry ny atidoha atao hoe cortical na cortex izy io, izay mamoaka ny tombana na ny kajikajy isan-karazany. Dia izay no mamorona ny atao hoe vina, ary misy ifandraisany amin'ny zavatra voaray na henono na ny atao hoe information voaray ny tenanao amin'ny alalan'ny retsim-pandre 5 izany zavatra izany. Ilay zavatra heno zany, na ilay zavatra hita maso, na ilay zavatra reny sofina natsapaina, dia misy zavatra izay firono ny atidoha ao, ka amin'ny alalan'izay no miteraka ny vina. Ny fifandraisany dia miasa zany ny maso, mahita zavatra amin'ny maso, mahare zavatra ny sofina, mahakasika zavatra ny hoditra, ary misy zavatra henony orona, zany hoe fofonina zany, ary eo koa ny zavatra izay andramany lela. Dia rehefa reo retsika 5 ireo no mahare zavatra na mahatsapa zavatra, dia tafiditra ao anatintsika izany zavatra izany na ilay information, dia
ampiasainy atoto ka rehefa aveo dia omeniny atoto hevitra izany zavatra zany ary izay hevitra omeniny atoto izay no manetsika na mampiteny ny olona anankiray izay miteraka ny vina. Ao anatin'izany dia ilay atao hoe raisonnement sinolozika no tena betsaka. Ary ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy baikony fihetseham-po na tsy etaketany zavatra fotsiny, satria misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny mahaolona ny fihetseham-po indrindra raha fihetseham-po ratsy no tafiditra izay mamatotra ny olona tsy velatra sy tsy hanao zavatra tsara. Io zany dia tokony andinika tsara ny olona anankiray rehefa manana faniriana na mametraka viana mba tsy hoviana na faniriana etaniny fihetseham-po sy ny hafanam-po fotsiny. Mety hoe tezitra ianao dia eo ianao mametraka viana, na mety hoe diso faly loatra ianao dia eo ianao no mametraka viana. Indraindray ny viana izay apetraka ao na ilay faniriana apetraka ao iny tsy manana fototra tsara dia lasa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Ka ny olona izay mametraka viana dia olona manana toe-tsaina milamina, manana toe-tsaina mpamorona na ilay atao hoe esprit de créativité. Izany hoe tsy olona manara-dreny rano vokatry ny fahitana zavatra fotsiny, na olona pakatahaka be fahatany. Izay manko ilay zavatra etan'ny fihetseham-po sy ny hafanam-po. Fa ny olona mametraka viana dia ilaina olona manana filaminana tsaina tsara, olona manana fitadidiana matanjaka, olona milamina ara-pihetseham-po, satria eo amin'izay fotoana izay mampilamina ny sainao izay, eo amin'ny tena mipetraka ilay atao hoe raisonnement na ny fananana ilay atao hoe toe-tsain'ny mpamorona na esprit de créativité. Izany hoe mila milamin-tsaina tsara zany ianao dia tanteraka ho azy ny viana rehefa ao anatin'izay filaminatsaina izay ianao. Koa raha tena ametraka ny viana ianao dia tsara raha olona mahita ny lafin-javatra tsara mandrakariva, tsy mitady vahaolana tselika, tsy mivarilavo, tsy miady rery, tsy mihevitra fa mety mandrakariva ny ataony. Olona zay tsy mialina ny hafa fa olona mafy tena tsara, tsy mpanao didy jadona, tia mifanerasera, mahay mankasitraka ary mivelatra amin'ny olona rehetra fa tsy mikombona ara-pihetseham-po sy ny fitaintainana anaty. Koa raha tianao ny ametraka ny viana zany na faniriana dia aoka ianao ilamintsaina tsara ary hotony eo am-panatanterahana sy eo am-pametrahana izany faniriana sy viana izany. Mino izay eto amin'ny fandarana fa tanora ahay ametraka viana sy anana faniriana ianao manomboka izao ary anaraka ireo fepetra ireo mba hatanteraka izany antsakany sy andavany ho fampandrosoananao sy ho fampivelarana anao ara-piaramonina. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray ary no azo natolotra tamin'ity androany ity mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Fifaliana trany
no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao, ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manahoana tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakarivanie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro ary izara ny tenin'ny Tompo ho anao androany. Fa mialoha ny ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny mahazatra antsika manasanao aho mba iombona ao anatin'ny vavaka fohy izay ho tononona manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehova rainay tsara sy masina indrindra any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba ny anay rehetra amin'ny alalan'ny zanakao izay maty ho anay ary manao fisoronana fanelanelana ho anay ao amin'ny masina indrindra ankehitriny. Amin'ny alalany no anatonanay anao indray ankehitriny, satria hiresaka ny momba anao izay, hampita ny teninao izay, hifampizara izany. Miangavy indrindra aoka Jesosy ny elokay rehetra, ny tsy fahatanteranay rehetra, dia mba ho avela noho ny ranao, dia ho atafianay ny fahatanterahanao, dia mba ny fanahinao no hampanakery ny teny rehetra ho lazainy, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dia be ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Manoloana ny fahasarotan'ny fiainana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy mitsahatra isan'andro, dia tsy maintsy mba efa nisy fotoana nahatonga anao hanontany tena, indrindra moa fa ny ray aman-dreny mananjanaka. Hanontany tena manao hoe hanao ahoana reny ho avy e? Indrindra fa amin'ny andron'ireo zanaka izay beazina ankehitriny ireo. Aradrariny tokoa izany, fanahiana izany, satria azo hitarafana ny mahatompona andraikitra ary maneho ihany koa fa mitsinjo ny ho avy'ny taranaka ao ianao. Ary vao mainka koa aza mitombo ny fanahiantsika ny amin'ny ho avy rehefa mitodika ny lasa sy ny firimorimo ny fivoaran'ny fiainana amin'ny lafiny maro isika. Ny lasa nefa tsy azontsika hovaina intsony, satria efa lasa izay ny anarany, ary tantara mipetraka ho tantara izy. Ny ho avy koa anefa tsy azontsika ianteherana tanteraka sy intompona teny fa ho arak'izay eritreretintsika azy, satria tsy mbola misy ary mbola ho avy izay koa no anarany. Maro raha teo ary tsy voafehintsika avokoa ny toe-javatra mety hitranga, ka ny any azontsika atao dia ny miezaka anao izay ahakely ny tranga ratsy tampoka mety iseho araka ny fiaverantsika azy. Dia manangona fananana be dia be ny sasany, ary mihevitra fa ho voaharo noho izany amin'izay tsy ampoizina mety hanimba sy hanakorotana ny fiainana. Mazava sy mahitsy be anefa ny fanambarana ataon'i Jesosy mahakasika io fietsika ataony ankamarony amintsika io, arak'izay hitanterany apôstôly Lioka azy ao amin'ny filazantsara no soratany. Lioka 2:12 ka ny 5:20 sy ny 6:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary izy aminareo moa na dia manahy aza no mahay manampy ny indray andro iainany, na dia kely monja aza, ko raha ny kely indrindra aza tsy hainareo, ho ihany Jesosy manohy ny teniny, nahoana ianareo no manahy ny amin'ny sisa. Eo amin'ny 20 sy ny 20 ao amin'ny toko io ihany dia somary mahery vaika kokoa aza no filazan Jesosy ny olona tsy manao afa-tsy ny manangona be deaibe ho an'ny tenany, mba hazona antoka ny ho aviny manao hoe ry adala any ho alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no arinao. Dia hoy Jesosy manohy ny teniny manao hoe
dia toy izany ny olona izay miary arena ho an'ny tenany ihany fa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Mahafantatra tsara fa tsy mahay manampy ny andro iainana na dia manahy aza isika, fa mba ampienana ny fanahiana sy ahazoana sarintsarina antoka ny amin'ny ho avy, dia tsy manao afa-tsy ny manangona ho an'ny tena ihany. Dia hoy Jesosy milaza ny olona toy izany manao hoe adala fa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Obolana 7:20 andininy 1 amin'ny anaran'i Jesosy, aza mireharehany amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoky ny anio aza tsy fantatrao. Averiko indray, aza mireharehany amin'ny ampitso ianao, fa na dia ny avoky ny anio aza tsy fantatrao. Miariary arak'izany ny mahavoafetra ny olombelona ho amin'ny ankehitriny ihany, satria tsy misy azo ny atao intsony amin'ny lasany, ary tsy azo ny fehezina amin'ny fahaiza-manao ny tenany fotsiny koa ny fiainan-koaviny. Raha iverenantsika izay voalaza tao amin'ny Luka 12:20, dia isaorana Jesosy fa tsy mijanona teo amin'ny teny mahery vaika voalaza tery aloha izy, fa hoy izy amintsika eo amin'ny 2:20 miteny ampitiavana manao hoe aza manahy ny amin'izay zavatra rehetra mety ilainareo amin'ny ho avy, satria hoy izy eo amin'ny 9:30, ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Raha nampianatra ny mpianany ivavaka raha teo Jesosy ao amin'ny Matio 9:7 sy ny 10:20, dia hoy izy manao hoe mivavaha toy izao ianareo, omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Izay sahaza tokony ho anao androany no asainy angatahinao aminy, raha resy lahatra ianao fa hainy ny manome ho anao ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra, indrindra fa ny amin'ny androany. Arak'izay nampilazaina ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 9:2 manao hoe izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy may maimpoana kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sy ny sisa izay mety ilainao rehetra androany, dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany, satria afaka manao izany ho anao aho. Aza manahy fa miantoka ny ho avy ihany koa izy, fa misao amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Hotahina ianao anio. Amen. Aza mitanondry davary fanaikio, fabanjino lalandava lay mpamonjy soa, matsoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao anieny fa hasoavany. Tsy amelanao irery Jesobe fity, fa ny masony mijery mitindonity, andradralay ao ambony ka aokaianao toly fa ampioanao anieny fa hasoavany. Tarika hary lala aza manairy foko, fa izy miaiana apetrao eo an-tana ny tompo, re tebiteby izay mahazo ana, dia matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao anieny fa hasoavany.
fanantenana sy hery vava ndetaky ho isan'andro ravao maraina kony andro fa ampioanao aneny fa hasoavany. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny ramatora Zoelosoa ny Irina Honore teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Fifaliana ho an'ny radio adventista iraisam-pirenena nitafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa ny Irina Honore isika ao anatin'ity fandaharana ity. Faly miarahabanao tonga soeto amin'ny fandaharana tompoko. Faly miarahabanao fanja dia faly miarahaba amin'ny mpiaino rehetra manerina ny vonin'ny tany. Ia, mahakasika n'inona indray re izany tompoko no fandaharana no manao atolotra ho an'ny mpiaino. Kasika ny fomba fanaovana tanjanakanana ambony latabatra izay no endrika amintsika indray amin'ity androany ity. Ity fomba iray ity izany a dia hita hoe mahomby sady tsara no maroroka tsara noho ny zanakanana na zanaka voankazo. Izay zavatra tiantsika hoe atao tanjanakanana aloha izay vao afindra dia ity fomba ity izany araka amin'ny fikarohana nataonay dia io no ahitantsika tombontsoa kokoa noho n'ilay tanjanakanana tonga dia ry amin'ny tany. Ny antony voasoroka 700 izany ny aretina sy ny bibikely izay saika hanimban'ny zanakanana ary ny vokatra miakatra dia azo lazaina hoe tena tsara dia ny fantaniana amin'ny fanafody koa mihena noho n'le tonga dia ataontsika eny amin'ny tany. Ny zavatra tsy maintsy ilaina rehefa ohatra hoe hanao an'ity tanjanakanana ity tsika dia izao manao karazana latabatra misy tongony izany tsika. Izany hoe raha tena ataontsika fiainana izany ilay izy dia tsara raha mandrafitra latabatra mihitsy. Raha ohatra moa ka hoe tsy manana fahefana amin'izay ianao dia maka tsatoka anankiefatra vaventy na boiron ireny tsika 4 dia avy eo ataontsika rafitra ohatrany hoe manao latabatra fa asiantsika sisiny kosa ilay izy izay mahatratra eo amin'ny 20 cm ny sisiny hazo fisaka ataontsika manodidina anazy. Dia mila koa tsika hazo fisaka mitandahatra na volontsangana voarary ataontsika lafika eo amin'ny latabatra rarintsika eo. Dia maka tsika volontsangana tanora anaovana sarony lay satria mila lay izany ity tanjanakanana ambony latabatra ity mba hiarovana ohatra hoe danikandro be loatra, orana be mipatrapatraka, ny bibikely manidina sy ny karazana aretina izay mitady hanafika ilay fambolena izay ataontsika eo ambony latabatra eo. Dia tsy adintsika mandrakariva fa rehefa manao tanjanakanana tsika araka ny fanaovantsika tamin'ny amin'ny tany dia manao fangaro tany an-tranontsika, fasika dia komposta efa masaka tsara dia tany mainty na tany mena samy mety daholo. Dia ny lay izany iarovana amin'ny bibikely sy ny otrikaretina izany izay mitady ahazo an'ilay fambolena ataontsika eo. Ia, dia lehilahy ve tompoko izany reny lehilahy aromoka ampiasaintsika amin'ny moka ireny? Mety ireny na reny le lamba voile manify fanaovana rideau ireny koa dia efa mety manifinify ireny. Toy izao ary ny fomba hanaovantsika azy. Arafitrintsika ilay latabatra ka ny refiny dia toy izao. Ray metatra sasany ka
ny alavany dia ataontsika eo amin'ny 2 metatra eo dia efa ozy izy ateo hoe ny sakany izany 2 metatra sasany ie dia le asiana sisiny 20 centimetatra manodidina le latabatra iny. Sisiny manahoana moa izay tompoko? Sisiny atao amin'ny hazo fisaka iarovana an'ilay tany tsy enjera. Ay, atao ohatran'ny hoe fandriana ho an'ny zazakely ireny izany ohatra dia arovana le latabatra eny tompoko. Dia ny avy ny tongony tsy atao mihoatra ny 70 centimetatra. Dia izao no anaovantsika azy. Ohatran'ny fanaovantsika tanjanakanana amin'ny tany ihany, mampangotraka rano meloa fa ho atondrakitsika eo ambonin'ilay fangaron-tany iny rehefa avy eo. Dia rehefa vita ny fampangotrahana rano dia le volontsangana ny rariana aloha apetrakitsika eo amin'ilay latabatra eo izany. Ampandriana ilay izy na ravin'akondro no ataontsika lafika eo ihany koa. Lafika izany ilana n'ilay volontsangana ny rariana na ilay ravin'akondro? Tahon'akondro miaraka amin'ny raviny ireny. Dia rehefa vita izay dia fenoana an'ireo fangaro-tany ireo izany ny latabatra. Dia atao mahatratra 5 ka hatramin'ny 10 centimetatra ny alaliny arakaraka ny volo izay hovilenao. Raha ohatra ka hoe voly lavalava faka dia ataonao mahatratra n'ilay 10 centimetatra izany ny alaliny. Io izany ilay fasika, komposta, tany mena na tany mainty? Ento. Afangaro meloa mihitsy izany ireo izay vao atao anatin'ilay latabatra efa voamboatra? Ento. Dia rehefa vita izay dia ianao fa mampangotraka rano. Mangotraka ny rano dia alefanao andrahana an'io le fangaro-tany io. Dia avela hangatsiaka izy. Rehefa mangatsiaka izy dia izay ianao vao manao soritra amin'ny hazo-koely mahitsy ataonao tsipika. Dia iny le tsipika ataonao iny ataonao melanelana 10 ka hatramin'ny 15 centimetatra. Azafady tompoko, avy any amin'ny sakany makany amin'ny lavany ve izay le hoe soritra izay sa hoe ahoana? Izay tianao anaovana azy na amin'ny sakany na amin'ny lavany izay tianao. Fa io elanelana io fotsiny tsy maintsy hajainao tsara 10 centimetatra ny anaovanao ny tsipika na 15 centimetatra satria mbola asitsika lakan-drano kely andrahana azy eo anelanelany avy eo. Ka raha ohatra ataontsika terikely io dia lasa fangaro be eo le rano sy le vo dia lasa rendrika avy eo le vo nafafintsika. Dia arotsaka tsirairay ny vo atao ohatra manao kilalao izany. Dia tsitofana manify kely amin'io le satria rehefa manao an'ilay sorotritsika amin'ilay hazo kely dia misy somary ohatra lavaka kely izay izany eo amin'ny faritra iny. Ohatran'ny tatatra kely? Ohatran'ny tatatra kely dia rehefa mamafy an'ilay votsika dia 5 centimetatra aloha no tena hoe tsara izany amin'ny elanelan'ilay vo. Atao anatin'ilay tsipika? Anatin'ilay tsipika. Dia tsitofana manify ary tondrahana rano efa nampangotrahana ihany koa fa efa nangatsiaka. Dia ny andrahana anazy tsy tonga dia hoe arrosoir fa manao tavoahangy plastika tsika dia reloadoatsika le sary tavoahangy iny dia amin'iny no atao fandrahana anazy na ohatra hoe manana tavoahangy misy pipety ireny tsika dia amin'iny koa vao mihatsara izany kelikely kokoa izany le rano mivoaka atondrakitsika anazy. Dia mandra-pahazo ny aina dia ohatr'izay ny fomba andrahantsika anazy tsy amin'ny arrosoir be izany fa amin'ny tavoahangy loadoana ny sisiny na tavoahangy pipety ireny. Dia izao afaka efatr'andro namafazanao dia manomboka manisy ranonjezika isaky ny efatr'andro ianao mandra-piakatra io vokatra io mandra-pamindra azy eny an-tanimboly izany. Dia ny vokatra azontsika amin'izay dia sady tsara no matanjaka no tsy andairan'ny aretina sy ny bibikely. Nresanao teo tompoko le hoe fanondrahana dia hoe mandra-pahazo ny aina izany hoe isan'andro ve izay ny tondrahana sa hoe manahoana? Arakaraka ny filan'ny volo io.
raha ohatra hoe izy voly mila rano betsaka ohatra hoe laisoa zao mila rano betsaka zany, poireau mila rano betsaka zany kanefa tsy hoe rano betsaka midabasika fa rano atony no tena atao amin'ny volo fa tsy atao tondraka be izy. Dia arakarak'izay ny amin'ny raha atsika anazy drindray ohatra hoe isaky ny 2 andro vao tokony tondrahana, drindray mila rano isan'andro arakaraka ny filan'ny volo ihany io. Ankoatran'ilay ranonjezika zany izay fanondrahana izay eny tompoko fanondrahana ataontsika isan'andro na isaky ny 2 andro fanondrahan-jezika isaky ny 4 andro dia atao azo masoandro tsara ny toerana. Ny tena tsara dia ataovy ny akaikin'ilay tanimboly hovolenao izy ity, na raha ohatra ka moa eo amin'ny hoe fandriam-pahalemana dia raha ohatra ka hoe atahoranao hoe sao dia misy maka dia ataovy eo akaikin'ny trano fa ataovy azo masoandro tsara ihany koa. Dia azadiny ny manarina voaly anazy isaky ny avy manondraka fa tsy tsara izy zany ataonao tonga dia miboridana be eo. Raha ny tena izy zany le fanondrahana dia zao hoe tazonina ho mandomando fa tsy rano be no tondraka aminy. Zay ngambany amehezako an'iny fanaovana tanjanakanana ambony latabatra iny. Misy fanamariana ve tompoko azonao amaranana an'izay fandaharantsika izay na afatra? Ny afatra tiako atao dia tsara ity fanaovana tanjanakanana ambony latabatra ity no entintsika miainga rehefa amboly. Satria raha vao io efa niteneniko teo aloha hoe raha vao any amin'ny masom-boly zezika no ratsy fiandohanitsika dia aza manantena vokatra tsara zany. Ka rehefa ireo zany ny masom-boly miaraka amin'ny fomba fikarakaraatsika azy no ataontsika tsara dia ho tsara koa zany ny vokatra ho azontsika eo rehefa avy eo. Saotra tompoko. Ambony latabatra tantara no soratan'ny Vanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Nardina. Indre fangatsy mbola vita ny lody ihany hatramin'izao tsy tanjanakanany. Marina tsy lozan'le rangahy iny fa inona indray ary ty ataony? Ary atao inona ary reto tsatoka efatra reto marina. Ory lodya fa inona ho aty mampitabatabana vao maraina ety atamboly tiry Fleurisy lodya atao inona ty ambany ety indray zao reny azo fisaky reny fenao ve tsisy asa atao tsisy atao ahoana ry Fleurisy angatsy hitanao fa namboarako latabatra reto. Latabatra inona? Latabatra koa atry ny maly ianao ny laza hoe miketriketrika manao tanjanakanana fa maika mafy voananana. Hatramin'izao na diana angady ray aza tsisy eto tanimboly fa lozanao mandany andro amity. Zany terenao hitatitra komposta vao maraina nefa ai tsisy nininona mbola vita koa reto. Fa tsy hitanao ve ireo fasika sy tany mainty efa nangonika ireo ho afangaro amin'ireo komposta nitaterinao reo dia hitsy ny volontsangana efa voarariko atao tapon'ny latabatra. Reo aneny anisan'ny zavatra ilay nanaovana an'ity tanjanakana an'ity raha zavatra fahay mba nataoko ny tsy hiteny finity mahazo anao ianao ny tena tsy mataka zavatra. Adiadio aloha vao mitsara fa mandreraka beka efa hoe tanjanakanana ambony latabatra zao ataoko zao. Lodya ny vilisy ny sotro ary ny sakafo any natao eny ambony latabatra fa izandray ny nanodikodina ny sainao anao an'izao zeromako efa miaka dapa ihany koa zao ny zavatra ho volena Fleurisy ary misakisay ianao anomboako aza fa mandeha ny fotoana efa ho avy eo zay zeroma. Lodya efa mifotsara ve io sainao io mba hazavao aloha fa anaonao foana mihitsy any nareo zero amreto tsy sangy ratsy eto ry Fleurisy
fa araky ny fanazavany Jeroma sy ny zavatra hitany masoko nataony de mahomby sady tsara ary maroroka ny zanakanana tao amin'ity tanjanakanana ambony latabatra ity noho ny atao eny amin'ny tany. Satria nahoana? Satria voasoroka hatramin'ny 700 isan-jato ny aretina sy ny bibikely mitady animba ny voly. Ny dikan'izay de ho tsara ny vokatra. Ary akoatr'izay ny masoka rena lasa miena satria tsy mila fanafody be rehefa salama ny voly ramatoa. Tena mampanofy aty zavatra lazainao ka. De atao ahoana rangaty ny ampaniry zanakanany eo ambony latabatra? Latabatra tsotra aloha ty ataoko ty, nefa manaradrefy ara-dalàna. Ay ve atao tonga databatra zany reto tsatoka efatra reto? Misy refiny io fatandremo a, tsy mihoatra ny 7 centimetatra ny avony tongony databatra, de 2 metatra ny alavany, ary 2 metatra sasany ny sakan'ny latabatra. De natao mitovy arak'izay rehefa zay, itsy volotsangana norariana itsy atao tapon'ny latabatra. Azonao? Ka raha tsy misy volotsangana zany de inona no atao? De mety koa ny tahona akondro sy ny raviny atao lafika na hazo fisaka no alahadahatra. Kefa misy volotsangana ny rariana de atao inona zany reto hazo fisaka mivingitinao avy any an-trano reto ka? Reo no atao arafitra atao sisiny manodidina ny latabatra ary fleurisia. Azonao? Iarovana ny tany atao eo ambony latabatra io mba tsy enjery. Atao fefo manodidina zany? Ka mba hitsimoka vera angaty ny voly atao. Manahoany e? Oy! Sombokotra mihitsy nareo mivady zany ka tsy maharetsonya. Zay raha Jeroma. Manahoana raha Jeroma? Manahoana Jeroma? Salamy. Azafady ringafa mbola nanazava tamin'ny fleurisiny amin'ity tanjanakanana miakadapy ty a. Tena izy mankory Jeroma tsy mino mino afa tena tsara mihitsy zany zao ty fambolenareo amin'ity tsara mihitsy ny zanakanana azo amin'ity tanjanakana an'ity ry fleurisia zany. Zay no antony nampirisiako any lody anao an'ity. Arahana tsara fotsiny ny fepetra rehetra de afaka manantena vokatra tsara avy eo. Efa nazavaiko taminy teo zao ny fomba fanamboarana latabatra. De eto ampametahana ny hazo fisaka atao sisiny io. 20 centimetatra ny avony sisiny io fa so adinon'ia. Ngatray, efa maty refetra ny an-tanàna mihitsy io Jeroma. Ary ao ampiana longia fa zay no antondriako eto. Ohatray, oka re raha Jeroma. Ianao ndraiky no misaotra ringia marina. Orlody Ramatoa, ahoany? Efa azonao daholo ve ny komposta ho afangaro amin'iretsy tany mainty sy fasiky retsy fa vetivety anie ty ravitra ty de ho vitanay Jeroma raha izao mifandihany. Raha ny fijeriko an'izao aloha de efa ampitsara eo ka. Sady tany mainty mihitsy zany anareo zany. Atray, fa nga misy tany tsy mety ihany ko raha Jeroma? Mety daholo ny tany mena na ny tany mainty ka. Ary tena masaka tsara araky ny ilana azy mihitsy zany zezika komposta anareo zany ko. Anananay betsaka raha io Jeroma. Ho afangarotsika tsara zany reo rehefa avy eo. De alefa ato anatin'ity latabatra efa vita sisiny ty. Avy eo tondrahana le ranona mpangotrahana efa rano mangotraka? Fleurisia, fa so de narinao ary le rano mangotraka nampangatsiako tamin'ny vilany tao atokotany tao e. Le tao amin'ny vilany be any dada Berakoto ve? Ka nga misy vilany be afa-tsiny ao ramatoa. Ka
ka za ve naalala fa efa matimaty le izy to de nandroko fa ohatra ny mangatsitsika an'le andro e Florisia finao vi de efa tsy mieritseritra mihitsy e asa efa tokony ho vita de enao ndray mataraiky azy tsy mamatambonina fotsiny le raha matody tsisy famaliny zany ry zareo fa hevitra tsy mifankahazo fotsiny ny anareo hita hoa mampangotraka raha ny vaovaondray zany de aveo ka nielingelina amin'ny programma ny zero maroviana ndray e aza matahotra fa raha ny fahitako azy zao tena mety io aza vaiko aloha ka raha misy tsy azo azo de ilazao fa aza miafahafa mihitsy hitanao zany ny ataontsika manaraka zany rehefa vonona ny latabatra de fenona an'le fangarona tany de ohatry ny ahoana ny abetsaky le tany arakaraky ny voly afafy io fa 10 santimetatra no atao alalan'ny fangaro tany eo amin'ny latabatra ka raha voly lavafaka no afafy de 10 santimetatra mihitsy no alalan'ny tany ilaina avy eo de tondrahana le ranonangotraka efa nampangatsiahana mbola voampangotraka moa zany tio oloha efa hoe de alohan'ny amafazana ongary Zeroma de manao soritra mahitsy atao mielanelana 10 santimetatra zay tsy maintsy zay zany ny atao elanelan'ny soritra tsirairay ve zay no idealy satria mbola asiana lakan-drano kely anorahana ny voly eo anelanelan'ireo tsipika ireo ka raha tery loatra ny elanelan'ny tsipika de lasa ifangaro ny vosiny rano de ho rendrika ao ny vo ka amin'iny soritra iny ane raha matoa no ametrahana ny vo tsirairay sady mbola atao mielanelana 10 santimetatra ny fametrahana ny vo tsirairay rehefa mamafy azy matadidy lesona tsara loatra izy aloha aza diny fotsiny fa rehefa manondraka nareo de tsy atao amin'ny arrozoara fa makatavoangy plastika lohatoahana ny sarony de amin'iny no anorahana azy mandra-pahazo ny aina tsara hafa kely mihitsy de misy fotoana ve le fanorahana amin'izany Florisia ka manontany any efa haiko zany arakaraky ny filan'ny voly io misy ny voly mila rano be misy atonontonony zany hoe tazonina ho mandomando hatrany zany le tanjanakanana ka tsy zay moa izy teo raha Zeroma aza manahy ianao ry Flerisy fa voafiny lody tsara ty fomba famafazana vaovao ty vazadiny fotsiny rano efa avy nampangotrahana nampangatsiahana zay ihany no azo anondrahana azy enonao tsara zany raha matoa so de hoe nanovako ditendray le rano nenao manko ny tenanao ihany no ka sady misotro kosa ne zany ny olona no mazo ny anjara ny zanakanany tsy tainga manko fa ary ahoana moa le ranonjezika ary Zeroma zay ary vo eo ny tokafany Zeroma de zao de efa mamotsitra sahady anahirana efa haiko zany fa mody mba aleo mihitsy ngano manazava azy am'izay miletika tsara ho andohan'io ramatoa io le izy zao ary afaka efatrandro ao arinina mafazana de manomboka manisy ranonjezika sika atao isaky ny efatrandro zany ny ranonjezika mandra-pamindra azy eny atam-boly mazava ringaty fa misaotra anjaranay manao fampiarana hoay ary le voaly moa ahoana tazonina volontsangana ihany ko moa iny sa zay mihitsika
fizany mila voaly mila saromana lay na voala rery filerisy le tanjanakanana aza diny mihitsy ny mametaka an'iny isaky ny avy nanondraka fanahoana mba herovana azy amin'ny bibikely manidina sy ny karazana aretina mitady animba ny voly na ny orana mipatrapatraka ny danikandro be sy ny sisa raraka reo tsara zay de azo vokatra tsara matanjaka ary tsy andairanaretiny nareo sady mety amin'ny tsara zao toerana talaky masoandro zao ka aiza zany ny ahita voaly lody ka inona ny olana fa le voaly tamin'ny mariazy iny atao ramatoa manina le izy rehefa hitako manomboka lamin'ny koroka sy memavoloko zany ko kratsinako atao inona fotsiny ao ambata ao fotsiny iny maninona raha nilay anao ambany kodo rehefa mivadika volondavenina tsy avelanao sasany io no ampiasaina ka aza fatikosa aloha ka nahoana kosa ny ano ampiasaina rehefa tonga ny andro moka de ampiasaiko fa tena miaro mihitsy zay eny mavoanareo vehivavy orlody ninona menatr'olona akatsy alo le voaly zay fanarahanareo vady eo fa aleo alohandy de mazotomanao fampiarany faparaka zero manitsy entika maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-boly rehetra izay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefona ko ihany koa hoe nga tsy misy fambolena voly zao de jereo fa amin'ile boky fahatelo io zany no misy ny karazany voly rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny AWR na mihetso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa za ny ambanivohitra no mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika amin'ny boky de tongava ato amin'ny AWR raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao azy de atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR ny vidin'ny boky de R2 satria ny karazany voly rehetra na ao anatin'izay boky zay de mazotoaritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy sotra tompo ataovindray ary ny fampiarana fa anampy anao ilay raintsika any an-danitra na manao fanjany aina sy ny teknisianina samma no nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho anao teto androany amin'ny manaraka indray ary akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana raha zany antaninao dia faly aho miona aminao amin'ny alalan'onja-peo ary dodina dia dodinao iresaka aminao ny amin'ny hoe entany ny fanantenana ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe hatrany miresaka an'izany ny lesontsika ary fianarana ny soratra masina io dia misy fizarazarana maro androany sika dia ny hoe miomana ho amin'ilay fotoana koa satria ho avy Kristy araka amin'ny fampanantenana no lazainy dia mila miomana hiatrika izany fisehoana be voninahitra zany isika miomana
ho amin'ilay fotoana. Milohan'ny ianarantsika ny soratra masina dia tsara trany mametraka ho eo ampelantanan'Andriamanitra mba ny fanan'Andriamanitra no hitarika ny fianarantsika, koa tsy ho isy feo hoeno eto afa-tsy ny feon'Andriamanitra irery any. Vavaka isika. rainazay ny an-danitro misaotra fa nomeno anay ny fotoana, mamela ny heloka mamindra fo anay, ary mitahianao amin'ny mpiaino indrindra ty namako izay dodina mihitsy hianatra ny soratra masina isaka ny tonga ny fotoana toy izao. Midiran-tsehatra anao amin'ny fiainany, jereo zay mahory azy, miara mifaly aminy ianao raha faly izy, ary mba jereo ny alahelony ny fahoriany. Ho avy ianao anafoana n'izany alahelo sy fahoriana zany, koa dia ataovy mba ho isany izy, omeo azy ny fahatapaha-kevitra iandany aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Miomana ho amin'ilay fotoana, na dia nin'ny fiverenan'ny Kristy ara-bakteny hita maso reny sofina ary be voninahitra aza ireo mpanavao fivavahana protestanta, dia mampalahelo fa niova ny andalana ny fahatakarana izany famarinana ara-baiboly izany. Mpitory-teny malaza tamin'ny taonjato fa 7 no nampianatra fa ho avy metraka amin'ny fanjakana eto an-tany Kristy ary hitondra fiadanana mandritra ny 1000 taona. Hatramin'izao moa dia mbola misy io fampianarana malaza io, fa eto an-tany hony ny fanjakana 1000 taona. Raha vao tsy mandinika amin'ny baiboly ianao, tsy mandinika tsara, dia resiny zany fampianaran'ny diso zany. Nampalahelo moa fa natonga toromaso ara-panasy tsy firaina tamin'ny fanolorantena naraka ireo foto-kevitra ara-panafy feno fahendrena izany fampianarana fa ho avy ametraka amin'ny fanjakany eto an-tany i Kristy mandritra ny 1000 taona izany, ary hitondra fiadanana mandritra n'io taona voalaza eo. Toy izany ihany koa, tsy takatr'ireo mpianatry Kristy ny toetra ny fiavian'ny Mesia. Ny hevitra izy ireo fa ho tonga tahaka ny jeneraly mpandresy izay anapaka ny zioga amin'ny fanadevoazan'ny Romanina io Mesia io, fa tsy tahaka ilay anafaka azy ireo amin'ny fanameloana sy ny fatoran'ny fohatana. Noho izany dia tsy takatr'izy ireo ny fomba hiaviany. Ny fiangonan'ny testamenta taloha dia tsy vonina tamin'ny fandraisana amin'ny Mesia. Toe-javatra mety azo antsika kehitriny ihany koa izany fa aza manome tsiny be fatany. Mila mandini-tena isika, satria rehefa teraka manko ilay mpanavitra n'izao tontolo izao dia taiza ozy ianao, tsy mba lapasoa na trano mihaja no nisy azy, fa finanam-bilon'ny Betlehema. Noho izany dia vitsy ihany no nafantatra ny fiaviana vokatr'izay fambaniana be izay. Tandremo anefa amin'ny fiaviany Jesosy Kristy fanondrony dia ny maso rehetra no ahita azy, ny sofina rehetra no andreny feon'ny trompeta amin'ny fiaviany hoy ny Apokalipsy 1:7. Ahitany voninahiny ny olona tsirairay ho ihany io andininy ray io. Apokalipsy 1:7. Aoka zany sika tsy ho voafitaka amin'ny fampianarana miely efa ela be ka hatramin'izao fotoana misy antsika zao fa hoe efa eto i Kristy. No azavain'ny soratra masina mazava tsara ireo toe-javatra manodidina fiaviany fa tsy miafinafina na hoe antsokosoko akory zany fiaviana zany. Mbola tsy tanteraka hatramin'ny farany mantsy ny asa-pamonjena natombony teo amin'ny Kalvari, ka dia tsy maintsy ho avy indray izy hamarana azy. Ny Anabavy White, ilay vehivavy kristianina, mpanoratra boky kristianina, ao amin'ny bokyny Hery Mifanandrina takila fa 317 dia nanoratra toy izao: ny anankiray amin'ny 4 mezinezina sy be voninahitra indrindra ambara ao amin'ny baiboly dia ilay momba ny fiverenan'i Kristy fanondrony mba hameno tanteraka ny asa lehibe ny fanafotana.
ho any zanak'andriamanitra izay navela hitoetra ela tokoa teto amin'ity lohasahaliko ny fahafatesana ity dia misy fanantenana sarobidy miteraka fifaliana entiny teny fikasana momba ny fisehoan'ilay fananganana maty sy fiainana izay ampody ilay noroainy. Ny fotomponoana momba ny fiverenan'i Jesosy fanondrony no fanalahidiny hevitry ny soratra masina rehetra. Hatramin'ny andro izay nandehavan'ireo mpivady voalohany ilay lalam-pahoriana ny ala any Edena dia efa niandry ny fiavian'ilay nampanantenaina anamontsamontsana ny herin'ny mpandringana sy amerina azy ireo indray ho any amin'ilay paradisa efa very ireo zanaky ny finoana. Mavely mpanantenana izany asa soratry ny anabavy White zany. Fanao ny Luther Warren dia mpitarika iray adventista tany amboloany. Fanao ny milaza tamin'ny tanora hoe ny any fomba avonina antsika ho amin'io fiavily Kristy io dia ny mivonina sy mitoetra ho vonina. Ny afatry ny fiverenan'i Kristy dia antso maika ho an'ny tsirairay avy amintsika mba handinina ny fo ary hanaovana tombana ny fiainantsika ara-panahy. Antso ho amin'ny fiainam-pahamasinana zany. Eo anatrehan'ny hazavana lehibe mivonahitry ny fiavian'i Kristy fanondrony dia tsy mety isy ny tsy fahatapahan-kevitra homba ny atsy na homba ny roa. Tsy maintsy miandany isika na iandany amin'i Kristy na iandany amin'ny Satana satria tsy maintsy ho avy Jesosy. Dia hoy aho aminao androany hoe andere iandany amin'ilay Jesosy efa nanolotra ny ainy teo Kalvaria fa ho avy izy amarana izao fanandrinana lehibe nandritra ny taonjato maro zao. Ho fongotra amin'izany ny ratsy, ho levona ny ratsy fanahy, dia ireo ratsy fanahy tsy mety mibebaka. Ho avy Kristy iseho fanondroana izy tsy aminota amin'izay miandry azy ho famonjena. Zay ny voalazan'ny Hebreo 7:9-20. Mino aho fa isan'ireo iandry azy ho avy ianao ka iomana ho amin'izany fotoana izany. Sa tsy sitrako zany? Sanatria kosa. Ho faranantsika ny fotoana. Misaotra ny teknisianina Nartina nampita ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao efa afaka isika. Sotra ray eo rainay izay ny an-danitra izay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mikendry izay mahasoanay mandrakariva. Tena ho avy Jesosy ary raha ho avy izy horingana ny ratsy fanahy, izay kosa mba maniry tsy horingana ary iriko antenaiko ity namana mpiara mianatra ny soratra masina ity sy ny ankonana koa tazomy zany fitiavanay fikasanay faniriana izany mba tsy hisy fangatsiana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Dia mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Risara Andrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.